Eny ary tokolasy topovavy ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarina miara-manonja amin'ity latsinainy faharoa amby roapolo ny volana Jolay 2024 ity. Miaraba antsika rehetra ny tenako, miaraba ihany koa ny teknisiana zay miara mampita ny sary sy ny feo amin'izao maraina izao, na ny eto anivon'ny MBS Foibe sy ireo any miratsana samihafa am'ireo distrika zay mandray ity fandarantsika ity, ary mandray ihany koa ny fampitana ireo vaovao ny MBS izany. Torak'izany ireo namana ao amin'ny radio Mata zay moa hoe miara-manonja antsika dia onjam-peo roa no mampita izany. Raisinao amin'ny 100.8 ary ny MBS 5.0.4 amin'ny alalan'ny modulation de fréquence zany. Ny endriky ny fandarantsika dia mazava ho azy rehefa zoma ohatran'izao dia ny député Bokosy Tojoso Andriamampandry boribory tamin'ny fahenina no nahavoafidy azy, na ny député Rastany Randriana Stanislas boribory tamin'ny faharoa no nahavoafidy azy no miara-dalana amintsika. Ka ho amin'ity androany ity zany rehefa banga teo amin'ny herinandro vitsivitsy teo ny député Tojoso noho ny vonana azo azy moa zany mazava ho azy, satria efa neditsika teto zay fiaraha-miory amin'izay ny amin'andao zany ny zokiny dia androany izy vao tafaradalana amintsika zany hitondra fizaram-baovao, fanadihadiana, fandaliana na hitondra amin'ireo zarahay arak'izay mba traikefa sy ireo andraikitra raisiny amin'ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra azy izay. Ka izany indrindra no handraisantsika voalohany ny député Tojoso. Ho avy eo ihany ireo vahiny samihafa fa mbola ny andalana any sasany, fa rehefa tonga zay fivahinianan'izy ireo dia ampidirina ato anatin'ny fandarana. Ny vaovao mbola misy vaovao zay andrasantsika ihany koa hirotsaka rehefa avy eo, dia rehefa vonona zany vaovao samihafa zany dia ezahako no mampiditra azy amintsika zany. Ny tenako no miaraka amintsika, fa ny namana rena moa zany dia voatazona amin'ny andraikitra zay iantsoroany dia manolotra ny fialantsiny zay tsy tafaraka amintsika izy anio azoma zany. Député Tojoso, tafaraka indray tsika androany efa miandra ny mpijery, ny mpanaraka, ny mpieno, vahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina any rehefa zomana député Tojoso na député Rastany, ianao indray ny tafaradalana amintsika eto. De miaraba député. Miaraba anao Faniry, dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay mieno ny miara-manonja amin'izao fotoana izao, ary mankasitraka anareo fa dia tena mieno tsy tapaka mihitsy ny vahoaka ny miara-manonja satria mitombo hatrany ny mieno, indrindra fa amin'izao vanim-potoana zay tena masirana ny firenena izao dia mieno ny vavaon'ny olona ary mieno ny zavatra zay tokony ahitsy ataon'izao fitondran'izao ny olona. Ary tsika koa moa dia manabe ny olona, mitaiza vahoaka tsika ao anatin'izay Faniry. Koa zay zany ny saorana ny olona rehetra zay manaraka tsy tapaka na amin'ny miarahaba manokana